Ambassadeur ny Osoa sy Adiano no mandrosa tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra ato tokantrano samy hotahiny Osoa daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Osoa izay toriny sy Adiano izay vao tonga any amin'ny Osoa. Satria efa ezatsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona, ataontsika hitan'ny Osoa mihitsy ny dadaiava zany ena zao dia mirahasoanareo olombelona rehetra. Satria izy Adia no nampianatra anareo zao fampianarana izao. Zay. Ka ho vakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy maninona tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'izay Adia no vao mety. Satria izao indrindra lana mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika ato amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Zay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io, fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao, fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsiana teo. Galatiana 3:7 andinin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra ino zany tena ho tsara foana, afinahitra ny Osoa ny voalohany indrindra izay nitondra ny famonjena, ary afinahitra ihany koa ny olona izay mandre zany mbola asiana fanitsiana foana ihany izany azany. Galana dia miteny mihitsy hoe fanaezana mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za, ary ny soratra masina avy any amin'ny Osoa ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa atao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao, raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa, zany hoe le pasteur na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus, dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay. Tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany ianao venoviany. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandrina anao didifolo. Tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voameny nampanota anao. Tsy izy ny dikan'izay. Satria fa haitsika tsara fa ilay didifolo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana sy ny tsy haiko intsony. Tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanaka Israely irery ihany. Ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didifolo dia fa lasa nitandrina didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay. Zany hoe batisa nampitandrana didifolo anao satria ilay Jesosy ny tomponao dia mampitandrana didifolo. Zany hoe dia voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela, satria hita amin'ny akanjonao ilay didifolo, ka rehefa maty anao dia io nitan'ny Osoa voalohany dia ho atsipiny any amin'ny ela anao, ho any amin'ny farihy mirehitra sy ny solo farany hafaranao. Izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fanahinao dia manatolo anao ny ambassadeur ny Osoa sy Adia, satria ny ambassadeur ny Osoa sy Adia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao, ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrina didifolo zany na hoe mindana miaraka amin'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus, fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Osoa. Fa rehefa miaraka amin'ny Osoa anao dia afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony aro madio mandrakizay ianareo. Ka ianareo izay natao batisa atao amin'ny Jesosy mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo mihitsy zany dia tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsony nareo mandrakizay. Tsy ho voavonjy zany intsony ianareo mandrakizay. Ary tena mahitsy be zany teny zany ho antsika rehetra ny tokantrano. Izany hoe ny teny zany dia manambara mihitsy fa izay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany
taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy lalàna ny Mose dia avy atrano ny valiny a de mitafy an'io nioditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Mose zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'le lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao azy zany a vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Ahosoa zay toriny Ziadia satria Ziadia reo ny manalanao amin'io didifolo io a ary tsy mahazo mitandrana io tsiny anao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Ahosoa nampitandrana didifolo mihitsy niverenatsika kely le teny fa io Ahosoa io mihitsy ny ara de mahafantatra mihitsy ny fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo anesorana zao nge vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika am'izay le teny satria mbola miditsy am'le didifolo tsika de venatsika miditsy am'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Ahosoa zay toriny Ziadia satria ny fampianarany Ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo tsony fa miala tao ary atao batisa mandravany io mihitsy ianao satria ny ravany Ahosoa teo amin'ny azo fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Ahosoa ianao rehefa aveo a fa tsy manaraka ny Jesosy tsony na Jezus na Jizasa fa manaraka ny Ahosoa zay am'izay no arahanao zao de atao batisa atao amin'ny Ahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany ka ho vakitsika am'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Ahosoa am'le hoe tsy maintsy Mateo 5 tsisy foana koa ny lalàna na litera na teny tolotra ray aza Mateo 5:18 vakitsika aminarany Ahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Mateo 5:18 fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy a na amin'ny teny sinoa de entaniko etra de ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy a na amin'ny teny anglisy a na amin'ny teny sinoa zany a aorian'izay famakeko anazy de mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara am'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litera ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny a de aza ny esorana ny teny tsy ho foana zany io teny io Deutéronome 3:2 ty zany le tsy ho foana izy Ahosoa tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsotra ray aza zao ry izy aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany de aza nampiana de aza ny esorana fa tandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay andidiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra nytandrema zay nandodianareo ka inona zay teny zay a de zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho any tsy azo entina ty Madagasikara ny didifolo sy lalàna Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny mahasamihafa be de be tsy azo entina makany zao ny voalazany ten'Andriamanitra mantsy a araka ny Deutéronome 4:1 zao le voalazany tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronome 4:1 ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avahandriamanitra reo a hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay alenareo ho lovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiny io teny io hoe zao didy zao a de ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avahandriamanitra reo ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy a na ho arana amin'io teny io a de mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho aleany zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely a ho lovany a de Israel io tany kanana taloha izy tam'izany fotoana zany Israel izy am'zaontsika amin'ny teny zao zany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina ty Amerika
voararany lalàna tsy azo entina aty France, voararany lalàna tsy azo entina any Angleterre, voararany lalàna tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsiny a tandremana am'izany toerana zany fa voararany lalàna. Zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io. Nefa ny jereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna, nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a, tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mose. Zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany. Ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany a de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanota ianao mandrakizay satria nandika lalàna. Mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna. Ary le mpanota efa nampianarantsika foana hoe ho any amin'ny elo ny mpanota, ka ianao zany de tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty a. Na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao. Zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao de leo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a, na inona grady na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ireo daholo. Ary zay lay hoe ataonareo ahoana zany ny anaran'io fitafiana io. Satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany a, afa-tsy tokana rery ihany a, de zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa, ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy. Mazava zany fa efa madio izy matongotonga zao teny zao. Fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo, ka ianareo mifanao batisa an'io a de mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo, samy mifanome poizina ary samy fampizara-poizina. Ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany. Zay no tonga hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao, na pastery ianao, na mopera ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na kardinaly ianao, na inona fiantsonanao, de antsonanao anatiny ny ziady rehefa teo vonjena. Rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly, fa devoly nke nampianatra anareo an'io e. Tonga zay ady navitra anareo, aza manaiky ho vonoina devoly tsony. Mazava be io sary io ane. Ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io e. De ahoana moa zany idirana ao anatin'io? Exodus 9:10. Faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5. Ino nge ty e? Averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna Mose de mbola hotandremanao ihany le izy. Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no lazana hoe mitandrina ny ty didy folo sy lalàna Mose ty. Ireo no sena mitandrina an'io. Tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina. Voararany lalàna mihitsy mazava be io teny io e. Zany tsy misy hoe araky ny eritreritry soratra masina miara mahitsitsika, miara mijeritsika, miara mamantatritsika, fa tsy koa hoe zatra nalevalevako taminao. Fa matoa tsy isy fantatranao zany a, satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny. Zay ny maro. Fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao. Zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena. De ny manalanao mitondra rafitra itony satria mamono ireo zavatra ireo. Satria ho lazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany. De zay de amin'ny 5 hoe 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firenena rehetra nareo. Zay firenena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany a, zay ny lazainy fa natokana ho an'ny Israeliana rehetra sy ny taranak'i Jakoba de ny didy folo sy lalàna Mose. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io. Ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy, fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany a ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io. Satria efa miraikitra mihoditra hoe ka raha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana de vao mandeha ny fitsarana
de anao no hita eo hoe iova mitandrana didy fosy lanamosy anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao de trany de mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny ela anao ko efa mazava lalàna hoe ary de seo le tena mpandika lalàna zay ole vony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy mpeny amin'ny elo ny dikan'izay ne te soliana faharoa toko faharoa andiny valo sy ny fahafolo zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra ny bokin'ny Salamo Salamo 147 a 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'i Jesosy na Jesoa ianao Jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vao maty anao de any amin'ny elo ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra ianao tsara mizay mikasika le didy fosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Akôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely zava-be mihitsy ny famerianana le teny eto izy any amin'ny Israelianina ihany izy sy zanataranaki Jakôba no amin'ny Akôba no nambarany amin'ny ty teny ty ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ny eny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandrehana io na eny didy fosy lalàna Mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy reny hoe nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinana tsy azo any sorana de namafisina tao amin'ny Salamo hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena-po izy ianao ny devolona ndefa anio a ka izay no mahatonga ny ziady a mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady a za tsy hamonjy nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezy ho vonjena am'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay Andriamanitra rehetra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le Andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io Andriamanitra mariny hoe tsy misy zao Andriamanitra marina ampianarako anareo zao hoe iavaly dada malalako a ary Ahosoala zoky malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao zamitory ny marina aminareo de metraka fahantainarana hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika araka lalana zay omena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa anao lay Jesosy Jesoa na Jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay Andriamanitra tsy izy ianareo lay Jesosy Jesoa iny a na Jesus jizasy satria nampanotanareo izy zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Ahosoa ao amin'ny Jaona zay le tena izy Ahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika koa moa zany natonga ny hoe anarany Ahosoa atria nisy nametraka fanonteny ihany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha vao tsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra fenareo zao teny zao miaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:17 ho vakitsika amin'ny anarany Ahosoa Jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Ahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io Ahosoa no anaran'le teny izy
aza manota intsono izy nefa nyjereo nampianarin'ilay jesosy anareo na zizio anareo na jizasy anareo manota foana te mibebaka indray rehefa sabotsy lahady de manota indray te mibebaka rehefa sabotsy lahady satria maninona hony satria hony hoe milolololanitra ka tsy maintsy lena ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota jerevo am'izany ny tena famonona olona nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ary hoe nonge avaketsika ny tenin'andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraka ho any amin'ny elo e ary ny dada iava de nyteny mihitsy ny eo matio a toko fa 5 andiny fivatra amby valo amby roapolo valo amby efapolo zafady matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lantilanitra nefa n'lay jesosy na jesosy jesu jesasy ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe andriamanitra micomprendre zany ay ve andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy zao ny teneniny matio 5:48 ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lantilanitra zany ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto am'ty tany amboniny tany planeta antairanareo ty zao hitanareo zao ny voalohany daotsika aloha jerikely le teny hoe tanteraka zay mokaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitry dada iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka tena misy nle tanteraka zany araka ny bokyny aiza mo izy iny dao jerevatsika kely hoe kiariko akely an'izay aloha Philippianina 3:15 ny jerevatsika vetrany jerentsika l izy any fahitatsika l izy ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany ka nydikan'io tanteraka io tena hoe parfait tsisy tsiny vakitsika amy teny frantsay indray nge izy io hoe Philippianina 3:15 ho vakitsika amy anarany Eosoa Philippiens 3:15 voilà nous tous donc qui sommes parfaits vakio tsary hoe nous tous donc qui sommes parfaits itsika rehetra zay efa parfait natao hoe parfait de tanteraka ka tena mihitsy zany ny parfait ntika zay atao ny Eosoa ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoerana an'andriamanitra donange eo ataonareo e zay no tonga nam'y teny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge oaka ho any amin'ny elo e satria misy mihitsy le parfait fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait zany natonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombela hatramin'izay tsy misy andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'andriamanitra miverena ty amin'ny Eosoa Eosoa le tena izy de zao toriziady azao ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy dikan'izany hoe miala mitony zatra tsy mahatanteraka anao tony toy ny andriamanitra mampanota anao tony dao vakitsika zany zatra nataony io zanak'andriamanitra io a avetsika indray mandeha indray le izy vaketsika indray eo amy Jaona 9 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Eosoa indronga io teny hoe aza manota intsony io e nefa jereo ty andriamanitra ny tomponao nataony Jesosy Jizasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manota foana ony fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana de zany matonga azy miteny an'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny 10 ary rehefa nitraka Eosoa de hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny de tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tomoko de hoy Eosoa le vehivavy mantsy eto tratra ny jangatsanga de hoy misy manameloko anao ve de hoy izy le vehivavy tsisy tsony tomoko de hoy Eosoa taminy za koa de tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao ngeza be mihitsiny de aza manota intsony io izy io mpivoanitsara io soatra ary am'izao sisa izao de aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany de didina am'izay hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay
lay Andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io. Lay niteny taminao hoe tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana. Hitantsika mihitsy fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po be izy nitikany zany. Inge avakintsika ny teny Andriamanitra hoe Apokalipsia toko fa 2:20 Inge avakintsika kely teny Andriamanitra ty. Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo? Lovaka tsy hoe 9:20 Apokalipsia 22 lasa aloha. Lova kely ato azafady raha olona fa 22 manisy zay Apokalipsia 22:15 ely izy ty akitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Joshua. Fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tialainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy. Andriamanitra ve zany be famindram-po am'zany hevitra zany? Any ivelany aloha izy ny alika koana ny fanao miditsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona. Tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny redy ny mpitondra fivavahany zany. Entiny amonona anao aza mety miditra am'zany fa tena maty am'zany ianao. Raha vaketsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika ndray mandeha zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 dia zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina. Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany zay any Yehosoa ihany ny dikan'izany. Ka zay le mahasamihafa amin'ny Yehosoa. Yehosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditra any amin'ny lanitry ny lanitra. Satria maniny le tompo-trano any ange dada Iavay. Io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo taka ny fatanterana renareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra. Rehefa tsy tanteraka ianao zany dia tsy mahazo makany ny dikan'izany. Parfait. Ka rehefa tsy parfait anao dia tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao. Ohatry ianao aza olombelona kely io kiantanao beloa be hoe hiditra azy za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany. Rehefa ndeha any ianao dia arao lalàna tompo-trano. Ohatra ho an'ny filoham-pirenena ianao dia tsy maintsy manaraka protocole ianao, tsy maintsy mandalo amin'ny sekretera manao demande aloha, tsy maintsy manao an'izay ianao. Mandalo amin'ny sekretera, tsy maintsy mandalo an'izay ianao. Makao amin'ny chef de service, makao amin'ny chef de service, makao amin'ny directeur de cabinet, mipasopaso ohatran'izany. Zay anao vao tonga arikatra amin'ny sekretera général anay. Dia tonga amin'ny sekretera général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena. Hitanao amin'izany hoe misy etape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra ngay velao fa mandeha ho azy io. Filoham-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao nge io e. Fa zany Andriamanitra zany angambona mety maty zany mety miala amin'izay fahefany. Ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty dia tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manarana ao an'izay ady ahy. Zay mitory ny Yehosoa dia anaraka ny Yehosoa ianao dikan'izay hoentiko makany aminy. Zay hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Yehosoa zay toriany zay ady avy afaka. Satria be dia be rehefa pisoloky le anarany hoe Yehosoa zao. Raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google dia efa feno zany anaran'ny Yehosoa zany ao. Feno. Ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo anefa ny soratra masina ny Yehosoa le teny izy zao ampianariko anao zao. Zao le Yehosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony, tsy manao ratsy ny dikan'izany. Tsy mahay manao zavatra ratsy, tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra tsara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy. Zay na te olona tsy mahay manota, tsy mety manaiky zavatra ratsy. Zay ny fahamasina sy ny hatsarananany ary zany ny qualité. Tsy mety manaiky zavatra ratsy izy. Dia ndao raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany. Jaona voalohany toko 3 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yehosoa. Jaona voalohany toko 3 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay le lalàna zay. Zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Yehosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy.
jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jesasy-nareo nampanota anareo dia eritreritra avy nareo fa voavonjy ny tikazy zao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenaigna eny ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao abatesa amin'ny Yahosoa amin'izay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andiny fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony fa izay rehetra manota dia tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota dia tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanota hatramin'izay tsy hoe konema ianao androany vao miteny zay koa tsy mpanota dia mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanota anao zany fa rehetrarehetra mandeha ranontany dia mahafantatra fa rehefa mivavaka amin'izany Jesosy zany na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy dia tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra maneran'ny lalakalianareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady ahy tonga eto ziady ahy zandry ny Yahosoa hamonjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantso hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ny lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo dia tsy azonao tao magnatro ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy madiny mihitsy ny izy hoe ny olona zay tsy misy an'izany rangaha tsisy mivaky loha amin'izany rangaha ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha amin'izany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mailao aminao daholo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota dia avy amin'ny devoly dia ianao nefa tsy tia asorona amin'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny ary raha ianao tokony hiteny tena hiala amin'izany dia vao miara teny ianao mihitsy manindry tsy mivaky loha amin'ilay izy ianao tsy mivaky loha mihitsy no midika fa tena tianao ny devoly zay ny porofo fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Yahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza anie zany hevitra zany dia hoe zany ianao raha manao an'io devoly ange ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona ne izy mpamon'olona ne ny devoly nao nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahavalo dia mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io Jaona toko fahavalo andin'ny fahatelo amby efapolo 43-44 ndreo nge vakitsika teny ty ianao tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahorina tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana dia mbola heretanao ve zany sary zany dia zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny tia mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha dia mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge tia ny vany le zao le izy ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny dia tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly dia zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana dia tsy mety miala faratsiny ianao dia mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina dia zao jereo nge ao amin'ny andiny amin'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany eo ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy dia volim-pamono anao ve nipetrahanao moty tambatambazy nao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany dia ampahorina anao ataony manota ohatra anazy ianao dia mbola tsy tonga saina ve mialamo Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena miteny mihitsy mba havonjeo reto rehefa anah teny ianao zay maheno anah io efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba hamonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo
aza manamafy sainy efa nony miezaka ny zyady ambassadeur soit nefa miezaka ataoko direct atodolo émission any afaka mijery direct nareo am'teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao misy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langue anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjerinareo mbola apiditra langue mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka menona nisany jentilisa ho ampidirina koa ndao batsy atao am jesosy ianao na jesus na jizasa dia jesus zany izao mitafy an'reo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io andriamanitra tsy izy pampanotanao io de tsy afaka eo mihitsy ianao novenoviny raha vakentsika mibokiny jauna zafady galatiana 3:27 moa tiako jeviny teo fa lasa valina miteny de galatiana 3:27 averiko am'izay izy galatiana 3:27 vakitsika aminarany eosoa io fa na iza ianareo natao batisa ho any eosoa de mitafy any eosoa satria lay voositra zany eosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am jesosy ianao de jesosy zany nitafinao lay jesosy mpampanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i jesosy io de mifaiandrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vo natao batisa tamy jesosy ianao de mitafy an jesosy anao hatramy farany tsy mety miano fitafina io ny any tokony anafanana io de any amy batisa manatona ny eosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny eosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony zay vo tena afaka mifahotany ianao atria be debe ny eosoany fa izao mampanota olo reny ary tsy afaka mifahotany mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra zay ny mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokona ho any zanak'israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra ary mandinika daholo tsy ketrehetra zay mandrea indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'zany nareo na frantsais na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io e raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny teniny mosenge eo anareo e ao anatin'ny soratra anareo any any amy bokinareo any de misy soratra mihitsiny ao hoe manaiky any mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany mose zany nanoratra an'io zanak'andriamanitra teo hoe yahosoa io ary zany yahosoa zany zao torin zay ady azy hoe afaka mifahotana tsy manoteny intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany mba hatonga le fitafinao ho tafahala atao le hoe ianao mitandrana didifolo esorina le didifolo zany ny tenanao io ary hoe esorina le jesosy amin'ny tenanao io na jesus jisasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka mifahotanao zay vo afaka atao io jesosy jeso io satria any vo afaka io ndovaka etsika eny ao boky ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 5 asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika inarany eosoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 de ametraka fahanteny hoe ianao nga momba olona efa madio no matonga nao mba miteny an'izao tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy zany ny atao hoe tena olona tena tian'andriamanitra ary miaraka am'zany andriamanitra tena mariny zany asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangana mitsony anarany ary ao ka atao batisa ary ao ka ho atao batisa ianao ho sasana ho afaka mifahotanao zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony zay zao ny didy ho anao zany didiny ianao zany tsy hijanona mitoerana intsony tsy araka amin'ny jesosy na jesoa io na jesus na jizasy io didiny ianao tsy hipetraka am'ireo tsony tsy araka am'ireo tsony fa manaona mitsangana mientsony anarany antso am'izay anarany eosoa fa io le mitondra ny famelan-keliko anao ary io le manafaka anao am'fahotana ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka mfahotanao zany hoe raha vo tsy antsonao zany anarany eosoa
de tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao. Raha vo tsy antsoinao zany anarany Iosoa de tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao, de ozy le olo hoe io tsy important zany antsoina zany anarana fa rehefa mino de aza manao an'izany fisainana zany. Tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny Iosoa de vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika sy ny apôstôly sisa angambany izy iny mba tsy ho sahirantsika am'le tena vakitsika tsara izy io. Asan'ny apôstôly toko fahefana ambin'ny folo andininy fa ao amin'ny andininy fa telopolo vakitsika. Asan'ny apôstôly toko fa enina ambin'ny folo de andininy fa telopolo sy ny vakivitsika teo. Manao andininy fa telopolo mandeha andininy fa telopolo. Ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao, zay zany efa antanina. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany tena zany de inona no ataoko. De hoy izy roa lahy minoa ny Iosoa tompo, tsy maintsy mino anao zany de le inona Iosoa le inona satria io le mahafaka amin'ny fahotana. De inona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Io zany ny azahoanao famonjena io Iosoa io le mahatonga anao tsy manota io Iosoa io satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy. Zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony ary matonao mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy. Zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola sy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao de mpandainga ianao. Fa rehefa tonga ao amin'ny Iosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony satria tena afaka amin'ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Io zany ny teny meko antsika eto androany manatona ny Iosoa de andao atao batisa am'izay. Fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa fa raha maty ianao any amin'ny hely foana satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrana didifolo hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao. Mba tonga zany ho afaka daholo mba ho voasasa mba ho voadio ianao de miala daholo zany tsy maintsy atao batisa anao manatona ny ziady zao hitanao zao no to hoe ziady ty hitanao ty ny tenako ty zao no to hoe ambasadeur-ny Iosoa ziady mitondra ny teny famonjena lay tena famonjena ho anao ary tadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany fa zay tsy mitovy am'ireo reo mpampanota olo reo toy zany hoe ianao avy aiza hitantsika eo zany fa mbola tsy mety tam'izany tolotsika ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo zao fotsiny. Reo mpitondra fihevana reo nge nampanota anao foana ary mitondra nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo. Raha tonga kosana nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ity satria zay nytenenina de nampianariko anareo daholo iza zany ny ambasadeur-ny Iosoa ziady ianao mamarina azy. Fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo de lay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatram'izay. Fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo de ny hoe iza zany zay de nio zay fa zao fotsiny teny meko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramy voalohany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anaran'i Iosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo. Ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Iosoa io zany de trandeha madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadeur-ny Iosoa zay. Efa nentina taminareo ary zay moa natonga de olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zatra nitoriako ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany. Anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina
tonga ny famonjenanao a maiza mibebaka maiza manaton'andriamanitra zany zay moa zany ny teny a mazahatanareo zany satria zany Iosoa zany no tena famelan-keloko aminareo a de manatona azy am'izay zany no tena mpamela heloko zany a ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy a asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo a andiny valo amby telopolo no vaketsika asan'ny apôstôly a 15:38 zany vaketsika vetivetika aminareny Iosoa hoe zany ange nytoina famelan-keloko aminareo e fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko iny sady tsy navitany zany vao miarynareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao a miala atao dika zay asan'ny apôstôly 15:38 a de mihetsoany Iosoa am'izay minomboka androany a de vonjeny ianao tena fitiavany zany azarina le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady 13:38 asan'ny apôstôly a diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 nizy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay zao zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany hitoriana ny famelan-keloko aminareo alefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao malatona ny Iosoa am'izay ianao zay fa de miraso tsika otainy Iosoa amarana amin'ny fotoana zany am'izay fampianarana zay a ataontsika ariva afaka aza sotra petsaka dadabala iavana ny amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona am'izao teny zao dadamala iavao de ny olona hitodika ao any aminao ny olona voavonjy ao amin'ny alalany Iosoa zay nafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamala iava ho any aminao Iosoa ta io azy zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarehana nasioko azy teto ny fahamarehana nasioko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany de iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena satria rehefa notonoana anarana hoe Iosoa de tena afaka amin'ny fahotana tokoa zay niaraka taminy ary tena tsy nahay nanota intsony sodrapetsaka dadamala iava voninahitra anao mandrakizay de mamaly vavaka mamaly antso aonao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Iosoa anao mazany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahasotsika rehetra samy teny Iosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manjaka antsika veloma tompoka